Rampitso no amory voalohany ireo mpanao politika ny ao anivon'ny FFKM tafiditra amin'ny fanomanana ny fiaonana tampony izay karakarainy avy ao anivon'ny FFKM izay rehetra izay manoloana ity dingana ity ary dia manana ny ambarany ny pastora Nestor Razafindramanitra avy ao anivon'ny finoana. Sy rehetra mahatsiaro manana andraikitra manana azy nizanisa indrindra maray aman-dreny fiangonana dia mampirisika azy zay amin'izany andraikitra zany fampihevany na dia zanaky ny fiangonana raha nge betsaka ny tsy fagazo maika mofo eo amin'ny firenena ka zahay zany dia faly ary mampirisika mahita fahombiazana zany satria fiangonana nge mpampiavany ary mesazy krismasy zany misy koa zany tamin'ny maika ao Jesoa ka dia zay faly ary zay tsy manao ny FFKM fa niza mahatsiaro satria zao krizy zao voasehatra zany daholo eny rehetrarehetra na fiangonana na inony dia zay dia manao antso hoe ohatrana société civile dia miezaka sahay zay manana fianao rehetrarehetra nizanisa zay niboanane tsara indrindra amin'izao fotoana zao dia fikatsahana fotony kasika ny FFM mazava tsara ny loi fa io moa zany dia napetraka amin'ny entité efatra FFKM tsy nanao fa tsy ao anatiny safidy FFKM zay efa mandeha daholo niezaka rehetra fandaminana zay tsy mora akory io tsy mora io ary zay le atao hoe mampiavana ka efa mpandaminana zany zay mpandrindrana zany zay za mihina fa voka-tsoela ny didinika rehetrarehetra amin'izany za tsy te hiteny volana na inona fa arak'izay azo atao raha izahay tsy hitako izay nafana zany na ho ela be saingy no niantony fifandaminana eo amin'izay procédure tokony atao dia tsy maintsy arahantsika izany rehetrarehetra zany.